mianatra eo tongotrao. Emisaucanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izahai izaipianachao kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai iainucharanao kahirote nyavyamina itwechapechakawampunaya irote nyavyamina itwechapechakawampunaya. tonga eo amin'ny fotoanany zaza minono indray tsika tahaka ny mahazatra dia amarana ny lesona tamin'ity teny volana ity indray tamin'ity volana ity zany tsika zany zao amin'ny lesona voalohany fa araka ny mahazatra tsika dia andendray aloha hira ifampirahapitsika dia rehefa feo manoy mivavaka dia manoy lesona ao ary manisa telo isa roa telo manaona falitafaona ravo mahitanao manaona enao manaona tompoko manaona ny zaza minono kely rehetrarehetra salamy tsara daholo venareo eny ary andeha ary sika andeha ivavaka alohan'ny amerenantsika lesona satria efa salama mahay mihaino lesona tsara daholo tao ary akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso ivavaka isika Jesosy malalo misaotra anao zahay fa mbola afaka amerina lesona indray ampio izay mba ho zaza endry tsy mitapatapa amin'ny anaran'i Jesosy nanongatahana ivavaka amen. Eny ary lesona voalohany sakafo maraina teo amoron-dranomasina tsy anjery aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Bravo! Efa tena mahay lesona tsara daholo ny ankizy satria tapitra androany tokoa ane zany ny lesitsika amin'ny heriny zany efa lesona vaovao indray. Andeha ary loha toizantsika ny tantara rehefa hita hoe Jesosy le teny amoron-drano dia faly be Petera dia nitsambikina izy dia nilomano dia lasa izy nakeny amin'i Jesosy. Faly be Petera, faly be satria nahazo trondro be dia be zareo rehefa nitenenin'i Jesosy hoe alatsaka tao amin'ny ilany havanana ny arato. Faly be ihany koa izy satria Jesosy ange dia manao fanomezana tsara be foana mananao surprise izy fantatrareo ve zany mikarakara sakafo maraina ho an'ny mpianatra izy teo amoron-drano. Sakafo mafana be satria ny mpianatra ange avy-noana be tena anaty rano dia fizaka be zareo dia karakaran'i Jesosy sakafo tsara be. Tsara fanany Jesosy rakizy mikarakara ny namany izy. Isika ihany koa tokony ho tsara fanahy mikarakara ny neny tsy mitomanimanina zany mikarakara ny neny zany mikarakara ny zoky
tsy midongodongo zany mikarakara ny zoky zany, mikarakara ny olona rehetra manodidina, manome gote ny namana ny dikan'izany, manome gote ny zoky, manome gote ny zandry. Zany natao hoe tsara fanahy. Aoka zany isika rakizy samy ho tsara fanahy sy alemy fanahy amin'ny namany avy, satria zany ny toetran'i Jesosy, malemy fanahy sady tsara fanahy. Mino fa ho tsara fanahy sy malemy fanahy amin'ny namany daholo isika tsirairay. Zay indray zany lesintsika tamin'ity volana voalohany amin'ny telo volana ity. Amin'ny heriny zany dia efa lesona vaovao indray ny ianarantsika, lesona faharoa. Mino rakizy fa hianatra lesona tsara hiaraka amineny ny zaza minono rehetrarehetra, dia miaraka mianatra lesona miaraka amin'ny dada ihany koa ny zaza minono rehetrarehetra. Zay zany ny lesintsika, andeha ary isika amerina ny lohateny dia amerina ny tsy anjery dia hifanao velomintsika rehefa aveo dia hivavaka dia mifarana ny fotoana. Ao ary averina farany ary ny lesona. Lesona voalohany, sakafo maraina teo amoron-dranomasina. Tsy anjery, aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo. Ndeha ary isika hirefanao veloma aoriana isa telo, isa roa telo. Dia mifanao veloma veloma veloma, dia mifanao veloma amin'ny herindray. Veloma tompoko. Dia samy endry tsara mandritra izao sabaty izao mirary sabata fifaliana ho an'ny zaza minono rehetra, ho an'ny ankizy rehetra, ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Veloma tompoko. Manahoana indray zazapoto, tratry ny sabata daholo andao hiaraka hikopakopa tanana anankiroa tsika. Manahoana daholo faly mamangy anareo indray amin'izao sabata mahafinaritra be izao, dia hiaraka hivavaka indray zany sika hisaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiany antsika. Akambany indray ary ny tanany, dia mondrika ny loha, dia akipy ny maso. Ray malalo, misaotra betsaka anao indray izay fa tafahoana ao anatin'izao fandaharana mahafinaritra izao. Omeo fahendrena avokoa ny ankizy rehetra mpanaraka ny fandaharana, dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatana hivavaka. Amen. Jery tantara vaovao indray isika zany androany dia eno tsara nge ny lohateny hoe sakafo maraina miaraka amin'ny Jesosy. Nareo ve mba efa nisakafo maraina niaraka tamin'i Jesosy? Fa ny tantarantsika androany rakizy dia mitondra ny lohateny hoe sakafo maraina miaraka amin'ny Jesosy. Mahafinaritra be nge zany. Ny tsy anjerintsika dia voasoratra ao amin'ny Jaona 3:20-5:15 dia hoy izy hoe: hoy Jesosy, mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo. Ahoana hoy Jesosy? Mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo. Andao nge averintsika ilay tenin' Jesosy teo hoe mba hanaovanareo tahaka izay nataoko taminareo. Bravo! Miaraba ny tanora zandry indray ary. Miaraka indray isika izao amerina ny lesona izay nianarantsika, izany hoe amitina zany nianarantsika nandritry ny herinandro, dia lesona fa izay indrindra, lesona fahaefatra. Olon'ny Kristy, izay ny lohatenitsika, olon'ny Kristy. Andeha ho averintsika ilay tsy anjery izay voalaza ao amin'ny Efesianina 2:5 sy ny 20. Efesianina 2:7 sy ny 20. Koa dia tsy vahiny sy mpivahiny intsony ianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra, natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra. Izay ny tsy anjerintsika. Ho jerentsika ary ho fitiantsika hoe inona ny zavatra niseho. Tany amin'ny lesona taloha dia hitantsika fa mafy ny fanenjehana, ary ny hely
eraky ny tanàna maro lavitra ny Jerosalema ny mpianatra sy ireo mpanaradian'i Jesosy. De raha no heveriny reto mpitary-pivavahana fa ho foana tanteraka ireo mpanaradian'i Jesosy de vao mainka niely koa ny filazantsara. Rehefa niparitaka zany ny mpanaradian'i Jesosy de nanaparitaka ny filazantsara izy ireny. De nandeha lavitra tokoa ary ireo kristianina izay niara-mifanenjehana de tonga hatrany Foinika, tany Antiokia ary hatrany Kiprosy zareo. De nanjary nisy fiangonana vaovao nitsangana tany amin'ireny faritra ireny. De nisy nitsangana fiangonana lehibe anankiray koa tao Antiokia izay tena be olona tokoa nivavaka tao. Rehefa eny taty Jerosalema zany vaovao izany de nihevitra izy ireo fa tsara indrindra ny maniraka olona mba hanampy an'izy ireo amin'ny fampianarana, amin'ny asa ao amin'ny fiangonana. Tapa-kevitra ary ny fiangonana rehefa nivory fa i Barnabasy no handeha. De lasa Barnabasy nandeha nakany Antiokia. Nafinaritra ny zavatra tany satria tena betsaka tokoa ireo mpanaradian'i Jesosy tany ary nazoto nianatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy ireo. Rehefa tao anatin'ny fivoriana izy ireo indray andro de nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Agabo izay mpaminan'Andriamanitra ihany koa izy nolazain'Andriamanitra fa hisy mosary any Palestina zany hoe any Jerosalema. De rehefa nifandinika indray zareo de nieritreritra izy hoe andao ampiana ireo olona anareo satria sahirana izy zany raha misy mosary tsisy hanina, sahirana be. De avy hatrany izy ireo de nanapa-kevitra hanangona fanampiana ho any amin'izany toerana izany. Tena nahangona fitafiana, vola, betsaka mihitsy zareo de nentiny teo amin'ny ny apôstôly zany nentiny teo amin'ny Barnabasy sy Paoly ary zareo no niresahany indray mba hitondra le izy any Jerosalema. Hitantsika zany fa tena nifanampy na de atao hoe vaovao ara ireto mambra tao Antiokia ireo de vonona nifanampy. De hitantsika ihany koa fa ny tany Jerosalema koa rehefa naheno ny fisian'ny fiangonana vaovao tany Antiokia de vonona ny anampy an'izy ireo. Zavatra tena mahafinaritra zany hoe fifanampiana eo anivon'ny mpianakavin'ny finoana izany. Na de tsy ao amin'ny mpianakavin'ny finoana fa na de ao an-tokantrano ao ary de tena zavatra mahafinaritra tokoa ny mifanampy. Rehefa miara-miasa ao amin'ny zavatra tsara ny mambra ao amin'ny ankohonana anankiray na ao amin'ny mpianakavin'ny finoana de samy mahazo tombony avokoa ny tsirairay avy ao ary miroborobo fatratra ny asan'Andriamanitra indrindra ny fampielezana ny filazantsara ny fahasoavana. Ny lesona izay nianarantsika zany mandritra ny herinandro iny tanora namako de nampianatra antsika fa matanjaka kokoa isika rehefa miara-miasa. Misy hery ny fiaraha-miasa ary nampianarina antsika ihany koa ny mankasitraka ireny fanohanan'ny mpianakavin'ny finoana ao amin'ny fiangonana ireny. De mba hatonga antsika mba ho tia manampy ihany koa ireo mpiara-mivavaka amintsika ireo. Mino fa nandray fanapa-kevitra tsara indray isika tao anatin'iny lesona iny mba hifanampy sy ifandray tsara amin'ny zavatra rehetra. Averintsika farany ny havatra nampitaina nandritra ny herinandro ary matanjaka kokoa isika vahoaka an'Andriamanitra rehefa manampy sy rehefa mifanampy sy miara-miasa. Izay indray ary ny lesintsika nandritra ny herinandro iny de mirary soa antsika azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Mandra-piona indray de faly miaravantsika zatovo namana indray tratran'izao sabata izao ary manasantsika naraka ny fiaraha-mianatra hatramin'ny farany miaraka amin'ny mpanomponao fifaliana Alain Franco. Fisedrana ny finoana zay indray no isotonantsika lesona anatin'ny fotoana fohy. Fisedrana ny finoana. Aika izany io finoana nananao io finoana nanak'io de voasedra izy io.
ny anton'ilay fisedrana moa zany de zao hoe mba hoe finoana tena izy toy ny volamena. Misy matsy ny volamena tena izy, misy ny volamena sandoka. Misy ihany koa zany ny finoana tena izy, de misy ny finoana sandoka, saritsary ny fotsiny. Fantana mipetraka de zao, ianao ve tena manana finoana tena izy? Raha miresaka finoantsika de tsy anara-piangonana, tsy hoe ny finoanay de zao, ny finoanay de zao, finoanay de itsy, anara-piangonana ny tinoantsika. Fa ny finoana de Andriamanitra. Mino aho fa izy mipahary, mino aho fa maty ho ahy izy, mino aho fa ho avy tsy ho ela izy. Zany no antsoina hoe finoana fa tsy anara-piangonana. Fisedrana ny finoana. Efa mba voasedra ve ny finoanao? De samy mamaly sika fa zao no lazainy ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 5:17 sy 18. Tena nantona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikaiko, na de zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba nataonao va zany? De nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary ny nofony de tonga tahaka ny nofon-jazakely indray ka nadio izy. Tantarany amana. Lay lehilahy manana ny maizy azy kanefa boka. Izy de manana mpanompo kely anankiray izay mino. Ny afatra ny tenen'ny mpaminany de zao, makany anaty rano ianao, de ao anaty rano ao ianao miletika impito, rehefa vita zany de ho sitrana ianao. De teo moa zany nisy fisalasalana, nisy tsy finoana. Io zany le fisedrana an'le finoana ihany koa, nahazo any amana, nahazo any Namana. De ahoana ary zany? De nijery any izy hoe fa nga tsy misy rano hafa ankoatran'ny Jordana. Le Jordana nge ohatran'ny rano efa mahazatra ny olona rehetra, mampiasa an'io daholo ny olona rehetra. Fa iry misy rano tsaratsara, atsy koa misy rano tena tsaratsara. Ary efa voavoatra. Fa izy io de voavoatra an'ireo mpanompo sampy. Zany hoe rano tsara tarehy zany azo ilomanosana, azo ampiasaina, fa saingy misy mpanompo sampy ilay rano. De hoy ny mpanompon'Andriamanitra hoe eto Jordana ka. De zay le avinavina. De niten'ilay kely, nisy anankiray kely ray tao an-trano tao, maniry mba ho hainao zany hoe fa maninona nefa e? Raha io ny rano ampiasaina e, raha io ny ahasitrana anao, de tsy anaiky ve ianao? De eny ary e, de nidina ihany. Ilay olona, ilay lehilahy manana ny maizy azy kanefa boka. Rehefa nidina tao izy, mibaiko nomena azy de zao hoe miletika impito. Ary rehefa niletika impito izy de sitrana toy ny odi-jazakely ny hodiny, kanefa hoditra lehilahy, efa simba, efa boka. Ry tanora namako, manana finoana lay mpanompo kely aloha voalohany indrindra. Raha sanatria tokoa moa ka tsy niova akory ny hoditr'ilay patron, satria olon-dehibe, olona mampiasa azy ange ty olo ty, satria ty tovavy kely ty de azo lazaina hoe mpiasany, ary tsy vitany hoe mpiasany fa andevony. Kanefa de io no niteny taminy, satria mino hoe midira ao anatin'io rano io ianao, araka ny teny mpaminany fa ho sitrana ianao. De sitrana tokoa ilay lehilahy. Zava-dehibe ty tantara ty rehefa tena saintsainina. Fa ny irariko de zao, mety handalo fisedrana koa ny finoanao, fa aza miova. Fa eo Andriamanitra tsika io tsy miova. Zay raha fitinina Ndraimbava ary, ny lohahevitsika ao amin'ny anio, de aza kivy de aza miravoravo tanana, aza mitomany fa fisedrana ny finoanao io mahazo anao io. De mirary soa, toiza hatrany ny vavaka fa tsy lavitra anao Andriamanitra. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là.
Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi, Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, je me chancellerai. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, oui, merci Seigneur pour tout ce que tu es. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi, Seigneur, mon espérance est grande. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, avec toi je vis, en toi seul je prie, ma vie est en toi. Ma vie c'est toi, tu es tout pour moi. Sans toi je ne suis qu'une ombre sans vie, et je ne suis rien sans tes mains. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, grâce à toi. J'ai besoin de toi, grâce à toi. Dia faly miaraba anao mpiara-mianatra amiko indray amity lesona faefatra ity zay mitondra lohateny hoe mijoro amin'ny fahamarinana amin'izao telo-volana hitsahantsika izao. Mbola ao anatin'ilay hoe fifanandrinana lehibe hatrany isika ankehitriny. Ka amin'ny lesona faefatra isika izao izay ny tsenjery moa dia amin'ny Jaona toko 7 andiny 7 sy 10 manao hoe
ary tahaka nanandrata mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izy rehetra mino azy. Milohan'ny andiniantsika ny fiarah-mianatra dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsy arindra izay any an-danitro, misaotranao izay fa manana izao fotoana sarobidy izao indray efahanay miara-mianatra ny teninao. Ko raha andinika ny teninao izay dia irinay ny fanehoana masina mba hitaridalana anay, ary aoka ny teninao mba hitondra soa sy fankahirezana, ary atonga anay fikitra mandrakariva amin'ny fanarananao. Fa nivavaka tononana sangatana amin'narany Jesosy reriany. Amen. Ny fiadanany tompony ho anao sy ny tokantranonao raha miaraka manana ity lesona ity isika, mijoro ho amin'ny fahamarinana. Movety zany ny faniriany rehetra, movety zany mba etaetam-potsika ary zany raha teo ny tenin'Andriamanitra mba hahatonga anao hijoro, ary mba hahatonga anao hijoro amin'ny fahamarinana dia zao hoe manana mila manandratra mandrakariva an'ilay zanak'olona, mila manandratra mandrakariva an Kristy eo amin'ny fiainantsika isika. Ny tanàna ny Smirna na Izmira ankehitriny dia tanàna anankiray izay tena niroborobo fa izay, ary nanana toerana anankiray izay nanana ny hareny izany firenena kely zany tanàna kely anankiray zany. Indray mandeha isan-taona ny mponinao amin'ny Izmira io na Smirna fahiny zany dia manatitra na mandorodidika azo manitra ho an'ny Andriamanitra izay nanjaka tamin'izany vanim-potoana izany. Kanefa na dia izany na tsy izany aza dia nisy kosa ireo nijoro matoky, ary ny azona mandrakariva tsy misy afa-tsy ny fametrahan'Andriamanitra eo amin'nona ihany no zava-dehibe, dia tsy nilevitra tamin'ilay didina avoaka ny fanjakana manao hoe tsy maintsy mikohaka amin'ny Andriamanitra izy ireo izany tanàna izany. Anisan'izany i Polikarpa, raha fantatsika tsara teo amin'ny tantara, fa i Polikarpa ny anosy anankiray izay martyra voalohany tao amin'ny tanàna ny Smirna io. Ny zavatra nitrangatramo dia nodorana teo amin'ny tsatokazo anankiray izy noho ny nandavany tsy anatanteraka izay fiankofana amin'ny Andriamanitra tsy izy izay, ka nangatahana mihitsy izy nanao hoe mila miteny na mandahy any Kristy ianao dia ho afaka amin'izao fanameloana anao izao. Dia zao navalin'ity lahy antitra ity izay efa ho enina amin'ny 20 taona izy hoe efa enina amin'ny 20 taona zao no nanimpoko an Jesosy ary tsy mbola nanao ratsy azy, ko ataoko ahoana no hitenenako ratsy azy izay mpanjaka sady mpamonjy ahy. Nijoro ho amin'ny fahamarinana i Polikarpa. Azo lazaina zany fa nanandratra an Jesosy teo anatrehan'ny be sy ny maro i Polikarpa. Amin'ity androany ity dia izara roa no dinidinika fanaovantsika. Dia izao ny voalohany mikasika ny amin'ny ny fahamarinana izay niaran'ny fanenjehana, ary ny faharoa dia ny fiarovana ny fahamarinana. Zay no resantsika anatin'ny fotoana fohy amin'ity fotoana ity. Tiako nitarika ny sainao fa ny bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Apokalipsy dia nanambara fotoana anankiray izay nampiasain'ny Satana mba hanana ny fahefana ara-politika sy ara-pivavahana, ka nanenjehany sy nanringanany izay rehetra mifikitra tamin'i Jesosy. Io fahamarinana io vanim-potoana io dia vanim-potoana anankiray izay voalazan'ny ten'Andriamanitra izay tena nampiroborobo zany fanenjehana zany etsy-angilana nefa dia betsika ihany koa nefa no nijoro hatramin'ny farany izany fahamarinana izany. Ary dia ireny niaro ny fahamarinana ireny dia niasa hatramin'ny ainy mihitsy aza izany toe-javatra izany. Zao nefa zatra lazain'ny lesitsika, nenjehana ny fahamarinana nefa nandresy. Ary anankiray dia hoe nandresy ny aizina ara-panahy ny fahazavan'ny fahamarinana. Zay zany zavatra nafinaritra. Ny zavatra nisy mantsy dia zao, Satana dia tsy mipetrapetraka foany fa tezitra mandrakariva Satana amin'ireo izay mitoetra ho matoky amin'Andriamanitra. Ary izay rehetra matoky amin'Andriamanitra zany dia aorianany eo ny fanenjehana izay ataon'ny Satana. Ny mpaminany Daniela dia nilaza zao teny izao amin'ny bokin'ny Daniela toko fahafito ka ny andininy fadimy amby roapolo. Daniela toko fahafito ka ny andininy fadimy amby roapolo dia nanoratra tahaka an'izao ny mpaminany Daniela manao hoe ary teny hanohitra ny avo indrindra izy sy hampahoro ny olo-maso ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna, ary atolotra iny an-tanany ireo ambara-patapitra ny fehitrandro iray sy fehitrandro roa ary atsasaky ny fehitrandro. Nisy fehimpotoana izay napetraka ny ten'Andriamanitra isin'ny fanenjehana mivaivay ao amin'ny bokin'ny Daniela.
fietrandro ray fietrandro roa ary atsasaka ny fietrandro ambokiny apokalipsy indray toko faraky miny folo dia milaza izy fa le fanenjehana dia maritra 900 andro ao amin'ny apokalipsy toko faraky miny folo akaiko ihany a dia lazainy koa fa hoe 2 volana i fiem-potoana io ireo fiem-potoana telo zay lazainy ten'Andriamanitra io lazainy lesotsika io a dia mamilaza fiem-potoana iray ihany zany hoe ny faharetan'le izy dia 920 andro raha raisika ny fitsipiky ny fanosana araka ny voalazany bokyny Ezekela toko fa Ezra zafa toko faefatra ka andininy fahenina sy ny boky Nomery toko faefatra ambin'ny folo andininy faefatra amin'ny telopolo hoe ny andro ray raha-pamolanana inona dia taona iray anabaky teny hitantsika eo zany a fa nandritiny fotoana lava be zany a dia niaran'ny fanenjehana ilay vahoaka an'Andriamanitra niaran'ny fanenjehana ny fahamarinana kanefa voalaza amin'ny apokalipsy toko fa 20 andininy fahenina dia zao ny voalazan'ilay tenin'Andriamanitra mafinahitra ilay teny hoe na dia ty eo aza zany ny fanenjehana mivaivaina azo ny fiangonana na dia ty eo aza ny fanenjehana ataon'ny Satana dia zao ny voalaza hoe apokalipsy toko fa 20 andininy fahenina manao hoe ary raha vehivavy kosa nandositra nakany any hevitra izay nisy fitoerana namboarina Andriamanitra mba ho velomina any 920 andro izy Andriamanitra dia mikarakara ny zanany mampahery manohana tena Andriamanitra zany dia manomana toerana mahita toerana fa ny zanany miaina zay ny mahafinaritra ary tiako ny ampahery anao mpiara-mianatra amiko ito androany fa le Andriamanitra izay ivavahantsika io dia Andriamanitra malala ny toerana zay ahafahany miaro anao ary zay no nafinaritra ary ity vanim-potoana ity voalazan'ny lesika zay nanomboka 90 tamin'ny ny fahareta moa dia 920 andro dia raha jerena teo amin'ny tantara dia nanomboka tamin'ny taona 7 aorian'i Kristy izy io ary tsy nijana raha tsy taty amin'ny taona 7 sy 720 taty aorian'i Kristy zany hoe nisy toejaratra nitranga teto amin'ity tany ity tamin'izay fotoana izay ary zavatra niseho nandresy Kristy tamin'ny fotoana resy Satana tamin'izay fotoana izay na dia ty eo azany hoe vonoan'olona matipetsaka ny maty martiora dia nanjaka kosa fa nandresy Andriamanitra ary ny bokin'ny Joda dia nanoratra izao teny izao ao amin'ny Joda toko fahatelo moa zany ny tena marina Joda ny andininy fahatelo no raisika amin'ny bokin'ny Joda io moa tsisy hoe andiny toko zany fa dia andiny anankiray ihany izy io dia zao ny voalaza hoe ry malala raha manao izay zotom-po rehetra nanoratra aminareo ilazany amin'ny famonjena iombonantsika dia nisy nahaterihany noratra aminareo ananatra mba hiezahanareo mafy hiaro ifinoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina zavatra mafinaritra zany dia nisy antso ataon'ny Joda nosoratana mantsy ny bokin'ny Joda taoriana kely ny talomelo kely ny taona 590 tariana Kristy ho an'ireo kristianina zay natoky zany hoe lazainy hoe malala an'Andriamanitra izy ireo dia voatahiry ho an' Jesosy ireo dia mpino ary dia nanarina izy manao hoe tokony mba hiezaka mafy hiaro ny finoana tena zava-dehibe zany ny miaro ny finoana nitsangana ireo olona matoky tiako mba ianao ihany koa mba anatanteraka hijery an'izany hoe mba ianao mihitsy no hijoro amin'izany finoana izany ny inoana izy ireo fa i Kristy ihany no mpanalalana ho azy ary ny Baiboly no any loharankery azon'izy ireo no fikirana ny bokin'ny apokalipsy toko 2 ka andininy 10 dia nisy teny fikasana ny mena ny zanak'Andriamanitra zay niaran'ny fanenjehana tamin'ny vanim-potoana Simirna moa no nitsehony teo zavatra dia zao ny voalaza hoe izy rehetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia omena azy ny satro-boninahitra fiainana omena satro-boninahitra fiainana ianao raha tehirizinao ny finoana omena satro-boninahitra fiainana ianao raha miezaka mandrakarivo manandratra ny zanak'olona tahaka nanaratan Mose sy ny menarana tany anefitra ny satro-boninahitra fiainana no valisoa omena sy omena anao zao no
vakiteny kely tiako mba vakina amintsika amin'ity androany ty hoe ny satroboninahitra ny fiainana no nandrisika ireo mpino hiaritra fahafatesana noho ny amin'ny Kristy. Zany hoe tsy nijery ny ankehitriny fotsiny izy ireo fa nijery ihany koa ny hoaviny rehetra. Tena nafinahitra zany fanade eo aza ny fanenjehana dia nisy hatrany reo ny joro ho matoky. Zay zany fizarana voalohany. Fizarana faharoa indray dia ahoana ny fomba ny erovana ny fahamarinana ny ten'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly toko 5 ka ny 7 dia misy an'ilay teny manao hoe fa Andriamanitra ny tokony ikena mihoatra noho ny olona. Tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly dia norarana mafy izy ireo tsy laza na hitorony amin'ny Kristy kanefa tsy nanaiky izy ireo. Fa hoy izy hoe Andriamanitra ny tokony ikena mihoatra noho ny olona. Ny tantaram-panavao fivavahana anankiray i Père Valdès no lazainy lesona zany hoe ireo vaudois zany ny nanangana ny fikambanana vaudois zany zareo vaudois zany mpanavao fivavahana dia nisany anankiray zay tena ahoana ny fomba hiarovana ny fahamarinana. Zany hoe ireo mpanavao fivavahana ireo dia tena nanaiky an'Andriamanitra na tokony fahefanany soratra masina izy ary tena niombonana izy ireo ny tena Paoly manao Andriamanitra tokony ikena mihoatra noho ny olona. Ireto vaudois reto mantsy ny vondron'olona voalohany nahazo ny Baiboly tamin'ny fiteniny ary tsy moramora no nahatongavany amin'izany satria nandika an-tanana ny soratra masina izy natao tsy anjery aza ary naiza toerana izay mba hanafahana nandeha dia nisy ampahana soratra masina tanaty poketra tanaty kitapo tanaty akanjo dia nizaraina eny fa natrany ampianarana azy kanefa naizana tsy zany azy dia niara ny fanenjehana mafy ihany ireto vaudois ireto. N'inona moa ny antony ary inona ny tena nampiavaka ireo vaudois ireo? Izy ireo no nandika voalohany ny Baiboly tamin'ny fiteniny. Izy ireo dia tena nandany andro mihitsy nandinika ny tenin'Andriamanitra ary nizara izany tenin'Andriamanitra zany ary zatra nafinahitra dia betsaka tamin'ireo tanàna no lalovan'izy ireo no niova fo notarian'ny fanahy masina izy ireo notarian'ny fahasoavan'Andriamanitra izy ireo kanefa na izany aza dia betsaka ihany koa no nanefa tamin'ny ainy ka maty martyra tamin'izy ireo. Dia zao no voalazan'ny Solomona bokyny Oabolana toko 4:7 manao hoe fa ny lalan'ny marina toy ny pokandro maraina izay mihamazava mandra-pitavovonan'ny andro. Andriamanitra zany dia mampitaha ny lalany itondran'ny zanany toy ny masoandro miposaka avy any antsinanana. Ry mpiara-mianatra namako tiako ny sarika an'izay fa azonao tokoa ny mizara ny Baiboly, azonao atao ihany koa ny manao izay azo atao na dia eo aza ny toejahatra sarotro. Lazay ny lesona antsika ihany koa ny tantaran'ny Jean Wycliffe ilay lazainy hoe ilay kintany maraina ny fanavaozana ara-pivavahana. Mitohy ny toe-javatra. Ao amin'ny salamo fa 550 dia milaza ny mpanao salamo fa ny tenin'Andriamanitra dia teny voazatoetra. Ary ao amin'ny 220 dia zao hoe tamin'ny toe-tsaina tena faly no nandraisany izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Jean Wycliffe no mpanao fivavahana anankiray izay resahan'ny lesona. Fa Jean Wycliffe dia voalaza fa nanokana ny fiaina misy tamin'ny fantikana Baiboly ilay izy tamin'ny teny anglisy. Tamin'ny taona 430 ny ainany ka hatramin'ny taona 430 zany no zavatra fotoana ny ainan'ny Jean Wycliffe kanefa nanova azy ny tenin'i Jesosy. Ary tena fitiavany faniriany Jean Wycliffe mihitsy ny izara ny fitiavan'i Kristy amin'ny hafa ary dia nataony ny fomba rehetrarehetra nataony tamin'izany fotoana izany fa zao ny zavatra anankiray. I Jean Wycliffe dia tena faly amin'ny tenin'Andriamanitra, tena faly manao sitrapon'Andriamanitra ary tena fahafinaretana ho azy ny mandinika ny soratra masina ary zay nahatonga anazy atsaro ny fanovany herin'ny fanahy masina teo amin'ny toetrany. Ny toetra mampanahy ny Jean Wycliffe dia vavolombelony ry soratra masina manabe sy manova. Ry mpiara-mianatra namana, raha nanova ny Jean Wycliffe ny tenin'Andriamanitra ilay tsy miova dia afaka manovako izy ary afaka manova anao ary zay namporisihako anao
mba azoto mandrakariva andinika ny soratra masina zao voalaza ny lesitsika manao hoe ny fianarana soratra masina mpahazotoana sy ampanajana dia hitondra ny sain'ny mpianatra ifandray mivantana amin'ilay sainy tsy voafetra dia kristy izany zany hoe rehefa mandinika ny soratra masina ianao ka mampiaritra an'izany amin'ny fiainanao dia tanterahanao le ny tsenjerintsika manao hoe tahaka nanandrata mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratantsika ihany koa any kristy ilay mpamonjy antsika nameno ny fondrem-panavao fivavahana ny fahamarinany ten'andriamanitra ary fifaliana ho azy izany fantatsika tsara moa fa Jean Wycliffe dia maty tao alohan'ny fanenjehana tamin'izany fotoana izany fa saingy izao ny fanjakana izay tena nanenjika fivavahana tsy nanaiky fotsiny matimaty foana Jean Wycliffe fa nofongariny zareo ndray ny taolam-balony dia nodorany dia natsipony tany amin'ny renirano anankiray ny lavenina saingy izao ny nafinaritra tahaka ny nanapariahany rano ireo lavenina zay nilizany tenin'Andriamanitra ilay ranonaina ho an'nytsiraray avy vokatra zany toe-javatra zany dia nampiasain'Andriamanitra itoe-javatra io ary dia zay natonga azy hoe izy ilay kitany maraina ny fanavaozana ara-pivavahana ary ny farany ho jerevantsika dia izao no amafisy ny finoana nahitantsika ny Jean Hus sy ny namany taoriana Jean Wycliffe dia nisy mpanao fivavahana maromaro no nitsangana anisan'izany John Hus ry Jérôme ry Tyndall ry Latimer rendretrany dia mpanavao fivavahana zay tena ny fikitra ny teny fikasan'Andriamanitra araka ny voalaza ny Hébreu toko faharoa ka ny andininy faefatra ambin'ny folo sy fahatimy ambin'ny folo zao ny voalaza hoe zao ny voalaza ny Hébreu satria velonao dia velona ianareo ary mpiara-mianatra namana isany azonao atao ny mitoky ny tenin'Andriamanitra azonao atao ny mifikitra miaro ny tenin'Andriamanitra ny tenin'ny Kristy izy ireo ampo azy ireo ny herin'ny fandresena ny finoana dia zao ny voalaza hoe nandeha teo azy anotoejahatra sarotra dia tsy kivy ry John Hus na ny loana ny fampidirana ponza dia ozy Paoly eo amin'ny Hébreu toko fahafolo andiny fahatelo amby roapolo manao hoe aoka ary ho azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany fa matoky ilay fananao ny teny fikasana ho antsika rehetra androany ary dia tianao ho antsanao a andao re hiezika itsika hijoro amin'ny fahamarinana tsy vitako tsika amin'ny herin-tenantsika nefa zany fa mila ny herin'ny fanahy masina isika mila miazo ny teny fikasan'Andriamanitra isika mba hahatonga atsika hiazo hijoratra amin'ny fahamarinana dia izao mila manandratra ny Kristy ilay zanak'olona isika satria ambadiky ny fanandratantsika ny Kristy fiainana mandrakizay ny faniriko dia izao ianao io mba hiezika hijoro amin'ny fahamarinana ary hanandratra ny Kristy eo amin'ny fiainanao dia mirary soanao indray raha sitrapon'Andriamanitra dia miaona antsika amin'ny lesona manaraka fa androany aloha dia mitarika anao indray amanentana anao indray andao toanantsika indray ty sekoly ty amin'ny fanaovantsika ny fanatitra iaraka hivavaka resika ankehitriny Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao izahay fa notandalinao sy novomininao ka nafahanay nianatra niara-nianatra ny teninao tamin'ity androany ity mitahi manokana izao mpiara-mianatra amiko izao inginy izahay reto mba samy
anana etaeta sy fanirina ny ijoro hatramin'ny faran'ny famarina zay nomenao anay ka hanandratra anao eo amin'ny fiainanay andavoan'andro da io ihany kio ny fanatitra zay nataonay teo mba ho fampioroboroboana izao sekoly izao tokoanay izany dia mitahiny ankohonanay mitahizo ampiara-mianatra amiko izao fa nivavaka tononona sy agnatahana amin'ny anaran'i Jesosy irery any amen. Mianatra eo an-tongotrao